Mampasapito amin'ny folora maraina, mbola misy ireo mpiasa miditra amin'ny valora maraina tavela eo amin'ny fiantsonan'ny taxi be noho ny tsy fisian'ny fiara. Nanao fanambarana mantsy ny vondron'ny tatitra omaly ariva tamin'ny efatr'ora, saingy vitsy ny olona nahafantatra izany ary niomana tamin'izany. Eny an-dalana mihitsy anareo tsisy bus dia mandeha tonga. Efa mivalana ny teto mbola tsisy mihitsy hatramin'izao. Ndeha hitady entana ho any Ambodisotry. Tena tapoka be taminay ilay izy. Tsy nieritseretana mihitsy fa nazay ara zao mandeha asa raha taraiky. Za zao vao tery nandeha tongotra androany vokatsy le tsy fisian'le bus. Satria vitsivitsy andro zareo ny asa vokatsy le hoe fitokonana amin'ny hoe maty antoka ary zareo. Na dia eo aza ny fiatohan'ny fiasana ho an'ireo zotra sasany dia mbola misy ihany anefa ny taxi be izay mbola manohy ny asany. Izany no mahatonga ireo olona miaritra miandry any na dia tsy misy fanantenana azy indraindray. Ohatra mahita le bus any za dia aleo mitante kely sendra mba misy ale mitondra anay dia miandriandry ety any izay. Miandriandry fotsiny aloha izay fa rehefa tena tsy mahita dia mandeha tongotra. Maro amin'ireo olom-pirenena no mbola tsy mahafantatra akory ny fomba fodiny any an-trano, indrindra ireo mpianatra tsy misy pitsena. Misy amin'izy ireo koa no mandeha bisikileta. Mitaraina ihany koa ny sasany ny amin'ny faharirahana amin'ny fandehanana tongotra matetika. Tsy maintsy mandeha tongotra zany satria bus zara fa misy ohatra zareo miasa dia raha iandro eo lany fotoana dia tsy maintsy mandeha tongotra. Dia mody tsy any am-panjana fa ho any Ambohibo dia mbola tsy haiko na misy bus eo na tsisy zao miankina amin'izay ihany. Reraka le fantana-tongotra isan'andro mandreraka be le satria ianao izay zao ny paso mipetraka dia efa niomana hoe ody androany dia tampoka be aminay le izy dia ohatra lasa nazay raha mikoroparopaka be ahoana zany hoe izay tsy afaka hoe mijanona naharitra ny andenalehanay tao.